dia mbola ho amitombona aminareo ry havana ny fahasoavana ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Alahady fahaenina manaraka amin'ny Trinité anio ary alahady natokany fiangonana Jesoa Kristy eto Madagasikara atsiarovana manokana sy tondrana mivavaka ary anohanana ny sampana tanora kristianina. Raha eto amintsika kady fotsy ny sampana tanora kristianina dia mifanaraka tsara ny any amin'ny folobe satria misy ny atao hoe sampana STK zavakanto dia tsika manana ny STK manao sehosehatra isan-karazany ireny. Misy koa ny atao hoe sampana STK fanatanjahantena dia tsika manana ny 3F. Misy koa ny STK mpihira dia tsika manana ny mpihiran'ny farino. Dia miarava anareo rehetra ao anatin'izany sampana tanora kristianina izany ary maniry indrindra ny fahasoavan'ny Tompo ho ao aminareo ary indrindra ny tanora rehetra na dia tsy ao anatin'ny sampana isan-karazany ary izy dia aravaina na hatratra izao fotoan-dehibe izao. Ny lohahevitra zay banjin'ny FJGM moa mandritra ity volana ity dia manao hoe ankatoavana ny antson'ny Tompo ny finoana. Ankatoavana ny antson'ny Tompo ny finoana. Matoa sina izany lohahevitra izany izay banjinina sy vavahana mandritry ny ray volana dia heverina fa hoe ao aoriana izany famahavahan izany dia ho kristianina makatoa ny fiantson'ny Tompo tokoa ny kristianina rehetra manerana ny FJGM. Ary ao anatin'izany lohahevitra izany no ampianaran'ny Tompo amintsika ny hoe fakatoavan'ny mpino ny antson'ny Tompo. Ny fakatoavan'ny mpino ny antson'ny Tompo ampianaran'ny Tompo amin'izany tsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay omeny atsika amin'ity andron'io ity dia izay hitantsika atao amin'ny filazantsarany Jesoa Kristy araka ny Jaona 2 nanomboka tamin'ny 1970. Dia hojerentsika amin'izany hoe ny fankatoavan'ny Tompo ny antson'ny fankatiavan'ny mpino ny fankatoavan'ny mpino ny antson'ny Tompo izany ny hoe miantso olona ny Tompo. Miantso olona ny Tompo. Jerevantsika ao anatin'izany andiny soratra masina izany. Fa raha mijerentsika hoe miantso olona ny Tompo dia tsy maintsy miresaka manokana hoe inona moa izany hoe fiantsoana. Inona izany hoe antso. Ny antso raha jerevanao anatin'ny soratra masina sy ny baiboly ray manontolo dia boky feno antso ao anatin'izany baiboly izany. Fa raha vao mijery any amin'ny Genesis fotsiny ianao ao amin'ny Genesis 3 raisina manokana ao amin'ny 5 Genesis 3 dia Andriamanitra ny antso hoe ry Adamo zay moa izy aiza moa ianao satria nahoana no ny antso ny Tompo satria ilay olombelona zay noforonin'Andriamanitra tao anatin'ny fahazavana. Ilay olombelona zay napetrany tao amin'ilay sahedena feno fahasoavana sy ny fitahiana rehetra efa natokana ho an'izany olombelona zany. Ilay olombelona nametrahan'Andriamanitra ny fanantenany nametrahany tokony tao amin'izany sahedena zany. Ilay olombelona nametrahan'Andriamanitra ny fipetra manao hoe aza hinananao ny azo eo vonisa. Io olombelona io rehefa tsy nakatoa izany afatr'Andriamanitra zany dia lasa nanalavitra an'Andriamanitra. Matoa miantso Andriamanitra dia satria lavitra azy ny olona. Fa tsy hoe eo akaiky eo dia ho antsony fa lavitra dia antsony. Rehefa verin'ilay olona
rehefa tsy nakatoan'andriamanitra le olona ka very nandeha niraparapa atao anaty aizina tsy nahalala zay zava-misy tsy mahalala ny tsara sy ny ratsy dia natsoan'andriamanitra izy hoe ry adama aiza moa ianao. toy izany ry havana ny zavatra manjoa amin'ny fotoana rehetra izay andalovan'ny olombelona fotoan-tsarotra, andalovan'ny olombelona zavatra manahirana amin'ny fiainany andehanany sy raparapanao anatin'ny maizina dia miantso azy ny tompo. Zany hoe ny tanjon'ny fihetsoan'andriamanitra zany ny tanjon'ny fihetsoan'andriamanitra ny olona dia ny amonjeny azy aloha voalohany, amonjeny olona io aloha le olona tsona aloha vonjena voalohany, ary ahatonga ny olona io ndray ho fantsona amonjy ny hafa. aoka taditsika tsara zay miantso ny olona anankiray ny olona andriamanitra ary mitazony amin'ny fihetsoana ny olona dia ny amonjeny azy aloha mba hahatonga azy ho fantsona hamonjy ny hafa. dia jerevantsika teto raha Filipo zao jerevantsika Filipo hoan'izay mananarana Filipo dia tadio tsara fa nidikan'izany dia hoe sakaizan'ny soavaly, zany hoe olona matanjaka zany raha misy Filipo ianareo zany hoe sakaizan'ny soavaly zany olona matanjaka, olona mpamolaka soavaly, olona mahery, olona mifosana, zany Filipo zany. Ny toerana misy azy tao a Betsaida. Zany Betsaida zany dia tanàna ray ao Galily ary tanàna misy ny fitehirizam-bokatra avy amin'ny fanjonoana, ary avy amin'ny tanàna io ihany koa no nisy an'ry Petera sy André lay mpianatra voalohany zay natsoiny tompo, satria Jaona toko voalohany manomboka amin'ny andiny fahadimy amin'ny telopolo dia ny niantsony Jesosy Kristy ny mpianany, dia i André Simona, dia avy eo izy niantso amin'ny Filipo. Ka izany Filipo zany rehefa natsony Jesosy Kristy dia ahoana ny fisehoninay endritra miantsony tompo azy, dia mifanena tamin'i Jesosy Kristy, dia natsony Jesosy Kristy hoe andeha anaraka dia inona mivokatra zay avy hatrany izy dia resy lahatra ary nanaraka ny tompo, ary hitatsika eo amin'ny andininy fahadimy amby efapolo miteny tamin'ny lasa izy nandeha nakany amin'ny Natanaely, avy hatrany izy dia resy lahatra io tokoa ny tompo ity teniny ity no manambaran'izany andininy fahadimy amby efapolo. Efa hitanay izay nisoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta. Hitanareo izy mihitsy no manaiky sy resy lahatra fa io tokoa lay voalaza ny soratra masina, io lay nisoratan'ny Mosesy, io lay voalaza ny mpaminany masonay no nahita ary izaho Filipo. Na dia olona tsy tokony ino foana satria olona matanjaka, olona manana ny arena zay tokony ho sazy azy dia mino, satria mandresy lahatra ny olona matanjaka, mandresy lahatra ny olona mahery, ny olona manam-pahaizana sarotra, satria entin'izay saina izy fa i Filipo avy hatrany dia nanaitso fa io lay voasoratry Mosesy, io lay voasoratry ny mpaminany. Ny zavatra ny sao dia zao tsy nitazomo azy reny zay le hoe rehefa voavonjy izy dia lasa fantsona amonjena ny hafa, lasa izy nakany amin'ny Natanaely. Dia niteny tamin'ny Natanaely izy hoe andao izy le teniny teo zany hoe efa hitanay le nisoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy nisoratan'ny mpaminany dia Jesosy zanaky Josefa avy any Nazareta. Dia rehefa nahita Natanaely izy dia hoe ndao mba ho any. Dia Natanaely anteny hoe momba misy zavatsoa avy any Nazareta, satria nahoana hoe momba misy zavatsoa avy any Nazareta, satria reny dia tanàna raha ohatra hoe voasoratry ny mpaminany zany Mesia zany dia tsy mba ho avy amin'ny toerana raha ty amintsika zany dia hoe tanàna iva, zany hoe Nazareta zany.
ahitana karazan'olona izay tsy mpanara-dalàna, olona maherisetra, be mpangalatra, zany le Nazareta. Dia avany ve tsy mino an'izany aho ozy izy Natanaely, dia ozy izy Filipo manono taminy hoe andeha izaho. Dikan'izany hoe aza manaitry ny tsaratsara foana ianao, aza manaitry miteny ny zavatra zay mbola tsy fantanao fa andao jery ianao dia ahita. Dia lasa izy mandeha nanaraka an'io Jesosy Kristy. Lasa izy nanaraka any Jesosy Kristy, nanaraka any Filipo i Natanaely. Ary rehefa nanaraka any Filipo izy dia voahitany Jesosy Kristy, dia nataony Jesosy Kristy hoe ino ny tena Israely tsy misy fitaka. Midikany hoe Natanaela mantsy dia hoe fanomezan'Andriamanitra. Raha misy anarana hoe Natanaela zany dia hoe tsaroa fa ny anaranareo dia hoe fanomezan'Andriamanitra. Io zany hoe ino ozy izy ilay Israely tsisy fitaka. Zay no nataony Jesosy Kristy. Amonjy azy Jesosy Kristy miteny an'izay. Taitry Natanaela hoe za mbola tsy niona taminy, za mbola tsy mifankahita taminy, za mbola tsy mifankalala taminy, ka ahoana ny mahafantaranao ahy? Leo Israely tsisy fitaka mantsy dia ambara fa hoe zany Israely zany taranak'i Jakoba, ary Jakoba dia fantatsika fa midikany dia hoe mpamitaka, fa saingy miavaka ny olona izay hoe tsisy fitaka tao anatin'ny zanak'Israely. Ka i Natanaela isan'izany miavaka zany, olona tsopo, olona marina, olona malemy fanahy, nefa fantatry Jesosy Kristy hoe ino ilay Israely tsy misy fitaka. Tonga teo izy dia mbola hoe ahoana nahafantaranao ahy. Dia nitenen'i Jesosy Kristy hoe ao amin'ny 9:7 any, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Mahavarina zany avy hatrany Natanaela dia nanao an'ilay fanetreponona hoe raby eo, ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakany Israely. Zavatra mahagaga zany. Hoe fa nahoana ary Filipo vao niteneniny i Natanaela vao niteneniny Jesosy Kristy hoe mbola tsy nahita ny Filipo anao dia efa hitako teo amban'ny aviavy. Satria io zany le fiainan'ny Natanaela ao am-pony ao, fiainany manokana. Lay aviavy zay fandehanan'ny Natanaela io dia toerana ivavahany io, toerana halatonan'ny Natanaela manokana an'Andriamanitra. Tsisy mahalala an'izany na mipaita-po aminy na mipaitana anaminy fa izy rery any no mahalala an'izany. Ka rehefa ntenen'i Jesosy Kristy izy hoe hitako ianao teo amban'ny aviavy, dia avy hatrany Natanaela dia resy lahatra hoe tena ity tokoa lay Andriamanitra, satria fantany ny antapoky, satria zay maha-Andriamanitra. Tsy misy olona mety maty, tsy misy olombelona afaka hafantatra ny any am-pon'ny olona fa nasehon'Andriamanitra, fa izy dia mahalala ny zavatra rehetra. Izy dia Jesosy Kristy dia Andriamanitra mahafantatra ny aina-potsiny loka. Dia avy hatrany Natanaela dia nilaza hoe raby eo, ianao zanak'Andriamanitra, ianao no mpanjakan'ny Israely. Raha mbola hijery antsika hoe ahoana zany fiantsoan'Andriamanitra ny olona vonjeny zany, raha hijery ny Gideon tsika ao amin'ny tsara zay nivakiana teo tsara toko 1:22 dia mahita hoe ity Gideon ity eo am-potiny azo kely vitany Mamre, eo am-potiny eo izy mianakavy no mitsosoka vary, mitsapoka vary amin'ny fataka, zany no ilazana azy. Midika zany fa tena ao anatin'ny fahantrana lala ny zanak'Israely. Ny vary atokony izy raha tevitse dia velesina eo ambonin'ny vato dia asiana tsihy, fa zany hoe kisoana ny fataka zany hoe hazo kely lavalava ohatr'izay kosehana. Midika tena fahantrana lalina, satria teo ambaniny fifehezan'ny Midianina ny zanak'Israely.
teo ambany fifeheza midiany rehetra 7 taona ary anatin'izany boky tsara zany no ahitana hoe le fiaina zanak'Israely hoe tsy makatao an'Andriamanitra, sazian'Andriamanitra, mibebaka ary rehefa avy eo andefasan'Andriamanitra tsara hanavitra azy. Dia sazian'Andriamanitra izy satria tsy nakatao azy ary tia nesoron'Andriamanitra lasa n'olona ny taniny ary dia namamboly izy te midianina miompy izy raha vary midianina tsisy any koaniny tao anatin'izany fahoriana rano zany nosehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely. Nisehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny anjely Gideona ary teo nolazain'ny anjely mantsy azy hoe Jehova ny mombanao ry lehilahy mahery. Tsy nanaiky an'izany Gideona fa ahoana raha misy zany Jehova zany nozoiny zao fahoriana be zao zay, maninony zay dia mahantra lavitra noho zao, maninony zay ny miala amin'ny taninay. Lazan'izany Gideona dia nataon'Andriamanitra ihany hoe nataon'Andriamanitra hoe mandehana amin'izao herinao zao ka vonjeo ny Israely amin'ny tanany Midianina, tsy efa naniraka anao fa aho. Mandehana amin'izao herinao zany, inona moa izy herin'ny Gideona? Olona efa tsy mihinan-kanina, laza izy hoe izy ny kely indrindra, ao amin'ny foko kely indrindra amin'ny zanak'Israely, mbola ny fianakaviany ny kely indrindra ary izy ny kely indrindra ny mpianakavy. Nefa lazaina fa hoe mandehana amin'izao herinao zany, inona ny heretina miady amin'izany? Miady amin'ny Midianina, miara-mila matanjaka be zany. Nefa nanelon'Andriamanitra ny heriny izy, nomen'Andriamanitra tady famantarana tamin'Andriamanitra izy dia nasehon'Andriamanitra taminy ny heriny dia voavontsy Gideona ary dia ao amin'ny 5:20 manao hoe aritany Gideona fa anjelon'i Jehova izy ka ho izy andray Jehova tompo anay Jehova ho tompo fa nahita ilay anjelon'i Jehova mifanatitra aho fa ho Jehova taminy fiadanana aneo anao aza matahotra tsy ho faty anao tsy akory. Voavontsy Gideona ary nytoy an'ny tantara dia zao lasa mpandresy Gideona afaka teo amin'ny amban'ny fahefan'ny Midianita ny zanak'Israely ry havana malala ao tompo amin'izao fotoana zao. Araka hitantsika teo hoe Andriamanitra raha miantso dia ny amonjeny ilay olona antsony aloha voalohany, izay izy vao maneraka an'io lasa fantso-pamonjena ho an'ny hafa. Ary rehefa miantso izy dia ao anatin'ny olana lalina, ao anatin'ny fanalavirana azy ny olona. Ary izany antso zany dia mbola metefa mandrakariva amin'ny fiangonana. Tsy resaka momba ny fiainam-pirenena sy ny sisitsika fa tsy iarahantsika mahita ny zava-matso ny firenentsika, iarahantsika mahita ny zava-mitra miantra amin'ny firenentsika, ny fantrana, ny tsy fandripahalemana, ny adina politika sy ny sisa zany rehetra zany dia niantson'Andriamanitra ny fiangonana hijoro hanambara ary ilaza indray sy iantso ny olona hiverina amin'Andriamanitra. Ary eo anatin'izany asan'ny fiangonana zany tsika naza mieritreritra hoe isy anjely iseho indray iantso ny olona tsirairay, fa ao anatin'izany asan'ny fiangonana zany zay hitory filazantsara ho an'ny olona rehetra ahatonga ny olona hiditra ao fanjakan'Andriamanitra dia ato anatin'ny fiangonana fiangonan'ny milo ao anatin'io indray no miantso olona Andriamanitra, miantso olona mba ho irahana izy ao anatin'ny fiangonana. Satria ao anatin'ny fiangonana koa dia na tianao na tsy tianao dia miaina amin'ny zava-misy eto amin'ity fiainan'ity ianao, miaina amin'ny fandrosoan'ny teknôlôjia ianao, miaina amin'ny zavatra mitranga rehetra sy ny olana rehetra amin'ny fiainana ianao. Mety lamindamina angamba ianao ao trano fa rehefa mivoaka ny trano ianao dia mitovy amin'ny rehetra, ny embouteillage, ny lalana maloto, ny tsy fandripahalemana, mandendaka izany, miaina amin'izany ianao. Noho izany dia miantso olona
Jesosy Kristy eo amin'ny fiangonany mba hitaizany fiangonana ahafahan'ny fiangonana mitory ny filazantsara ary aomby amin'izany fitoriana izany miantso olona izy ary tsy le fiantsoana tsy ohatrany tamin'ny Gideon na tsy ohatrany tamin'ny Natanaela tsy ohatry izay tsony satria Jesosy Kristy efa lasa niakan-tandanitra fa raha mijery ny Apokalipsy toko voalohany andimy fahasivy fotsy dia hoe ao ny anjelin'ny fiangonana zany anjelin'ny fiangonana zany ravana dia zao tsy iza fa ireo mpiaro ny fiainan'ny fiangonana mpiaro ny fampianaran-diso mpiaro ny zavatra rehetra miseho ao anivon'ny fiangonana ao ny anjelin'ny fiangonana reo olona natsoa Andriamanitra hitondra amin'ny fiangonana raha eto amintsika zany dia hoe ao ny ray aman-dreny mpitanana reny ny anjelin'ny fiangonana reny ao ireo dekolona marobe ao ireo birao sampana maro samihafa reny no anjelin'ny fiangonana miantso anao ara tamin'ero zao dia hoe mbola tsy misasaka ny olona mifidina dekolona nefa dia mahely foana miantso ny ray aman-dreny mpitanana ao anaty komite fahadimy amby roapolo taona zao zay dia mahita hoe efa manakaikikaiky ny 8 arivo mpanray fanasany tompo nefa olona 50 amin'izany mpanray fanasany tompo zany hatramin'izao mbola zay efa niova moa zany zay herinany fa dia tsarovo riavana fa ireo ny anjelin'ny fiangonana miantso anao ary miantso anao mivonjena miantso anao mitonga fantsona amonjy ny namanao ireo miantso anao aza miandry hoe isy fahitana hitako hoe isy zavatra iseho amiko fa izay ato amin'ny fiangonana ao no miantso anao eo natrehan'izao zavatra miseho tao amin'ny firenena zao teo moa zany namaky ny gazety fafany dia misy andiny-tsoratra misy andalana nateo ampitanana hoe ny fanambadiana dia nazavainy tao efa nyteneny teo mombany hoe fanambadiany lasa mivavy fa tena variny ianao hoe misy fiangonana manaitra an'izany na any Frantsa na any Amerika ny soratany tao zany dia variny ianao matahotra miororo hoe ahoana nitezany ny zanako ataoko ahoana ny tonga n'le reto tanora reto tsy mitratra an'izany fa izao rehefa ty hevitro manokana rehefa nandinika lalina rehefa mieritreritra lalina momban'izy io dia hoe tsy fiangonana ireny manaitra reny zavatra mifanohitra ny soratra masiny reny fa reny no atao hoe sinagoga ny Satana fa miseho mamitaka ohatrany hoe fiangonana izy fa tena sinagoga ny Satana ka raha vao misy na firenena dia reny miaramila ny Satana fiangonana manaiky an'izany sinagoga ny Satana ary dia nambarany ray aman-dreny mpitanina tao fa nevitsika eo matoky dia manambara mazava fa tsy makasitraka izany na oviana ny olombelona zany resaka hoe fanambadiany lasy vavy sy vavy zany dia mamotika ny asan'ny fanambadiany misy mpitandrina miteny hoe ny olona zao me biby fa ny biby me olona zany hoe ny olona teo biby fa ny biby teo olona le biby azao miany an-tafa misy efa tafihinna lamba sy any fa ny olona manary lamba hitanareo reny hoe reny le fanambadiana lasy mivavy sy mivavy reny ny biby ary ny ry olona ka tena mahalala ny lasy mivavy biby mahalala ny lasy mivavy ary misy arakarazam-biby toy ny voromailala tena mahafantatra hoe iriny tena miaraka amiko tsy biby hafa zany maika ave fa isika olona tena ataon'ny Satana ambany noho ny biby ambany noho ny biby ka noho izany isaoran'Andriamanitra fa isika fiangonana ny tena fiangonana marina ary zao vaninandro zao ny tena hitsarana hoe iza marina ny fiangonana tena marina itsika fisika emina mbola tena ao anatin'ny hoe fiangonana mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy manaiky izany na oviana fa ny sinagoga ny Satana izay mamitaka ny olona no manao amin'ireny zavatra ireny tsy lazaina intsony ny fampianaran-diso isan-karazany noho izany miantso antsika ny Andriamanitra miantso antsika ny tompo mba amaly azy anoana azy hijoro vavolombelona hitaiza ny fiangonana raha le diakonina sy ny filohatsampana rehefa vao misy filohatsampana
zay raha osampanao-tokanana zany amin'ny faharoa dia tsarovo atsika tokanana fa tombontso lehibe ho anao zany hoe na tsy mitompo ianao satria mivonjen'ny tompo ianao ary ataony ho fantsona amonjy ny hafa. Hojerentsika koa am'izany hoe mifankatoavan'ny mino mipino miantson'ny tompo zany hojerenantsika zany hoe mipino mankatony tompo dia anehoan'ny tompo famantarana. Anehoan'ny famantarana zany mipino miantson'ny tompo. Zany mitatsika hoe Natanaela teo nanehoan'ny famantarana ary dia mbola lazaina dia rehefa miteny Natanaela zany hoe Natanaela tsy salasala be hoe ahoana misy iny zany Mesia ho avany Nazareta zany tsy misy ade zany ahoana no avany Mesia fa tokony avany Jerosalema salam'izany no tokony aveny Mesia fa nanehoany Jesosy Kristy famantarana izy dia resy lahatra voavonjy izy ary vonona hiditra ho mpianatry ny tompo ary hitorony filazantsarany tompo. Salam'izany koa i Gideona lay nanehoan'Andriamanitra famantarana tsy nanaitra Gideona zay zany rehefa irahana koa ianao dia tsy manaikinaiky foana fa mitsaroka amin'ny fahamarinana ianao hoe tena le anjelin'i Jehovah marina ve ty satria amin'ny azoterebitany ofra izy teo amin'ny zay ny azoterebita zany le hazo lava be tany amin'ny zanak'Israely mety manana 7 metatra ary rehefa mahazo an'ilay tany tena ty io azoterebita io ary mahavo be azy eo dia misy kirilitrano ao amin'ny amanina dia misy ataon'ny olona fasana ao ambanin'ireny azoterebita reny dia mahitinareo hoe i Abrahama teo amin'ny azoterebita satria no heverina ho toerana masina ireny ka amin'izay mahatoerana masina zay mihitsy no misy olony anjely tamin'ny Gideona dia gaga ary dia resy laty Gideona nanao famantarana manao famantarana ary dia andraso eto fa anamboatra fanaritra manao dia lasa izy mitondra sakafo nametraka teo dia ozy Jehovah manitra azy hoe ataovy amin'ny tiaram-bato ty dia nateo teo amin'ny aram-bato nalainy lay anjely lay tena teny aminy dia mitondrony tamin'iny maiky lay fanaritra natao miaiky Gideona nanehoan'Andriamanitra famantarana mandrakariva zany ny olona zay atsony ary eto amintsika isika zany dia anehoan'Andriamanitra isika zay atson'Andriamanitra anehoan'Andriamanitra famantarana mandrakariva tsika eo amin'ny fiainantsika ary zany indray mieritreritra hoe ahoana moa tsy inoko an'Andriamanitra fa rehefa mifoa maraina dia mahita masoandro mahita miagonako mahita rivotra vaovao iza nilaza tamiko fa tsy maintsy foa raha maraina tsisy nilaza tamiko an'izany fa famantarana lehibe hoe momba ny tompo miaraka amiko izy anopo azy indray amin'ity andro anioty ary asa mifatra pitady famantarana ihany koa satria Jesosy Kristy manao hoe nijentilisa no fatra-pitady famantarana fa itsika kristianina dia manetse ho tarihiny fanahy masina tsika ary anaraka ny voalazan'ny soratra masina dia ho hitatsika fa famantarana lehibe eo amin'ny fiainantsika izany famakitsika sy fanarahantsika n'Andriamanitra zany hoe ny mino makato miantson'ny tompo zany dia anehoany famantarana ary amarana anazy le havana izao ny mino zay makaton'ny tompo dia makato ny antsony makato ny antsony ny olona zay makaton'ny tompo raha miresaka hoe fankatoavana zany nina moa atao hoe fankatoavana zany fankatoavana zany dia mifamatotra ny atao hoe antso famatotra ny atao hoe antso ny atao hoe fankatoavana satria rehefa miantsony Andriamanitra rehefa miantso dia mitaky fankatoavana amin'ny olona antsony izy ary dia voalaza fa raha makato makato lay antson'Andriamanitra ny olona zay natsony dia mahazo fitahiny omeny eny fa raha mandahy tsy makato kosa izy dia ho very ho lasa lavitra ary tena ahita fahaverezana lalina tokoa amin'ny fiainana salam'izany ny zanak'Israely ny fitahina ho an'ny zanak'Israely dia ny andovany tany ka rehefa nakatony
didin'andriamanitra hoe akatoavy ty didy tia izao lalàny zao a dia hitoetra eo amin'ny tany zay nampanantenana anareo ianareo. Dia rehefa makatò tokoa izy dia hitoetra teo, fa rehefa tsy makatò izy dia hitatsika tamin'ny tiandro ny videoky zao a tsy nakatò nanoko ambala izy a dia votsotra teo an-tanany lay tany efa nomena azy. Zany hoe ny fakatoavana zany a dia setry ny fitiavan'andriamanitra amin'ny fiatsonatsika tsirairay mba hovonjeny. Zay le fakatoavana ka mila makatò ary hery hoentina miatrika ny asa, hery hoentina mahomby eo amin'ny asa izany fakatoavana izany. Satria raha nahitany Gideona zao tsika tsy manana heriny Gideona e, fa rehefa nakatò an'andriamanitra izy a, nakatò lay antso izy a, dia nandresy nahomby teo amin'ny asa zay nataony, teo amin'ny hiraka nampanaovan'andriamanitra azy. Toy izany koa Natanaely, Natanaely na dia salasala azy rehefa nakatò an'andriamanitra izy dia nahavita ny fanekepolona malaza. Ary inona fa tsy dia hita moa zany tantaran'ny Natanaela, fa inona fa na efa be niaraka tamin'ireo mpianatra 12 reo a i Natanaely. Ary toy izany koa zany isika raha makatò an'andriamanitra tsika, mamaly lay antson'andriamanitra ka makatò azy sy manaraka ny didiny dia ho ataon'andriamanitra mpandresy tokoa tsika mahomby amin'ny hiraka zay ampanaoviny atsika. Ary dia anehoan'andriamanitra ny voninahiny izany asa ataontsika izany. Ho lasa lehibe ianao eo amin'ny fiarahamonina, sy hoe lehibe zany fa ny olona mahay mametraka anao amin'ny toerana izay tokony isy ianao. Ho lasa lehibe ianao, tsy izany akory ny tanjona, fa no miasa fitorianao a, ho lasa lehibe ianao eo amin'ny fianakavianao. Ary tsy izay ihany, fa ho lasa lehibe ianao eo an-treran'Andriamanitra. Fa Jesosy Kristy miteny aminao eo amin'ity Jaona ity manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ianareo raha manaiky ny antson'Andriamanitra dia ahitan'izany fahagagana be zany. I Jakoba raha natoro tao amin'ny vatao Betela dia nanomo fotsiny nahitan'le lanitra, nahitan'le tohotra miakatra fa nampitony lanitra sy ny tany. Fa isika kosa lazay Jesosy Kristy anareo mpianatra, isika mpianatra ny tompo kosa raha makatò ny antsony dia ahita izany hoe iditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho mpandova ho zanak'Andriamanitra isika, ho mpandova ny lanitra, ary amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no idirantsika amin'izany lanitra izany. Ny mpino makatò ny tompo riavana dia manaiky miantso ny tompo satria Jesosy Kristy no miantso azy. Ny mpino makatò ny tompo koa dia anehonin'Andriamanitra sy anehonin'i Jesosy Kristy famantarana mandrakariva mba hifikirany mafy amin'i Jesosy Kristy ka iombona ny aina aminy, ambona ny fifaliana, ombona ny fiaretany ihany koa amin'i Jesosy Kristy. Zareo miriavana fa tsy fifaliana sy fahombiazana ihany miaraka an'i Jesosy Kristy fa rehefa miombona amin'i Jesosy Kristy fiainanao, zakanao na ny fahoriana azy, satria Jesosy Kristy koa mba nahazaka an'izany. So mantsy dia manoatra ny Gideona hoe tsy azoko mihitsy ty zavatra manjoanay ty, fa izao rehefa ao amin'i Jesosy Kristy ianao ninona manjoanao ninona miantra aminao, rehefa miombona aminy ianao dia ho zakanao zavatra rehetra, hiara-paly aminy ianao, hiara-mahomby aminy ao, ary hiara-mpandresy aminy mahazaka ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanao. Ary ny mpino makatò ny tompo dia makatò azy satria izany fakatoavana zany no hery manosika ahafahanao mahomby eo amin'ny asa zay ataonao sy mihiraka ampanaovan'ny tompo aminao. Dia mifanahy masin'Andriamanitra ry havana hitoetra mandrakariva ao amintsika ka ho ahatonga antsika tokoa ho mpianatry ny tompo makatò ny
antsoiny ho azy reny ny voninahitra manak'izay. Amen.